Jesu, 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 Jesu. Efa mitona amin'i Jesosy Kristy anio fa 5 volana aogositra. Izao no Andriamanitra ny fotoana sy izay rehetra fonosiny. Tadiavo aho, tsy ao anatin'ny fotoana isaintsainanao amin'ny maraina ihany fa mandritry ny andro manontolo koa. Aza velany elingelonanao ka ampanadino ny maha eo any izy zavatra tsy napozina. Fa ambara ho any zavatra rehetra ary telio tsara ny fidirako antsehatra mandinika indrindra. Tsy tokony hanapaka ny fiombonanao amiko ny fahasahiranana. Raha tsy fandeha ny zavatra rehetra dia mila overina ho famaizana izany. Aleo heverina ho toy ny fahasoavana misarotava ny fahasahiranana toy izay ianao hihevitra zava-dratsy. Atao fialofanao anao aho amin'ny fanatrehanao ny fitokisana amiko amin'ny fotoana rehetra sy amin'ny fanokafanao ny fonao eo anatrehako. Salamo 5:10 ny 9:20. Na hariva na maraina na atoandro no anaovako sento sy toloko dia ho enony hatrany aho. Salamo 2:3 ny 9:9. Ny mpivavaka marina rehetra dia tokony hitalao aminao toy izay amin'ny fotoana ilany vonjy aminao. Ka natoa ranobe hitelina azy aza ny loza dia tsy hatratra azy akory izany. Salamo 2:7 matokia azy lalandava ry vahoakany. Atosa eo anoloany ny fiainareo fa izy Andriamanitra no fialofantsika. Amen.